efapolo tapitrisa euro avy amin'ny la Frantsa. Inona no tetika ao ambadika? Ponina Ambotro Manjaka nanome afatra ho an'ny Italia ny serasera ny présidence. Tsena izay maika velotaraina ireo mpivarotra. Magnano akory mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MPS mety niany ity tombo klasy tombo vavy tonga soto amin'ny fotoana ny vaovao asaina ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny toe-karena sy ny zava-misy politika eto Madagasikara. Miresaka momba ny Îles Éparses na ireo nosy manodidina ny Madagasikara avokoa ny gazety frantsay mivoaka any ivelany, indrindra fa ao anatin'izao dia ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay eto Madagasikara izao. Ny fanjakana malagasy anefa etsy andanin'izay dia tsy misy ny zavatra izay resahana, indrindra manoloana ilay sorabola be izay Germaine Menjanary no mitatitra amintsika ny andindiny izay eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Falsahirana ny fitondrana amin'izao. Rahana eny fa vonina ny anome vola 700 tapitrisa euro i Frantsa. Vola izay trosaina ary averina ray mantolo ny 20 tapitrisa euro miaraka amin'ny zanabola mazava ho azy. Faly satria nisy ihany ny hoentomanana amin'ny famatsim-bola amin'ny ampahany ihany ilay tetikasa PEM eritaona taty aoriana na dia efa nilokalokanana nandritry ny propagandy aza fa efa vonina ny vola sy ny teknisianina. Sahirana kosa satria omafy ny hotakalon'ity vola izay mitentina 700 miliara ariary ity raha ny tomban'ny mpanara-baovao. Ary ny hoavin'ireo nosy manodidina any Madagasikara izay ifandroritantsika amin'ny Frantsa nomby ao an-tsaina voalohany. Rariny tokoa raha ihany vahoaka malagasy satria raha mbola variana amin'ny faly ny mpitondra fa tonga ny vola avy any amin'ny reny malala mibitaka satria iainga amin'izay ilay lamasinina. Ny tany Frantsa raha araka ty lahatsoratra nivoaka an-gazety ity dia zavatra fa noho ny tranga. Taty Madagasikara tokoa mantsy dia nitodika tany amin'ny ministry ny raharaham-bahiny frantsay Jean-Yves Le Drian ny masony rehetra, ny soka mangina ny fanapahan-kevitry ny ministry ny ekôlôjia sy ny ministry ny toe-karena frantsay. Tanatin'ny filazana iraisana nivoaka ny alakamisy 20 ny volana febroary no nanambaran'ireo ministra ireo ny amin'ny ampiatoana tanteraka ny fitrandrahana solika izay ataona orinasa Amerikanina Marex Petroleum ao amin'ny Giant de Nova izay anatin'ny Îles Éparses. Isany nivoatra tanatin'ity fanambarana ity ihany koa ny fanamafisan'ireto mambra ny gouvernemanta frantsay ireto ny voalaza ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny anaovana ny Îles Éparses ho réserve naturelle. Tsy nisy fifampiarana tamin'ny mpitondra malagasy izany fanapahan-kevitra izany. Ny ministra Le Drian izay nanontanian'ny mpanao gazety momba ny Îles Éparses tetsy andaniny dia nanamafy ihany koa fa dia anamafy ny fiandrianany amin'ireo faritra izay any Frantsa ny gouvernemanta frantsay. Saika gazety frantsay avokoa no mitatitra izany vaovao izany. Ny lahatsoratra teo amin'ny Le Monde aza moa dia nanipika mazava tsara fa nampitombo ny fanampiana ho an'ny Madagasikara i la Frantsa saingy tsy hanome na ny ampahany aza ary tsy hilefitra ny momba ireo nosy malagasy. Mazava ho azy fa resaka diplomasia sy tiana atavy sisa no ilazana fa mbola isy ny fiaonan'ny firenena rotonta andinihana ny momba ireo nosy ireo. Inony intsony moa no odiniana raha ny zava-misy no arahana. Midika inona izao fahanginan'ny mpitondra malagasy manoloana izao hevitra antery ataony fitondrana frantsay momba ny arena malagasy izao. Eto Madagasikara kosa indray dia mihamafana ny toe-draharaha eny Ambotro Manjaka amin'izao fotoana izao satria dia mienjandroa ny tady eo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo olon-tsotra izay tompon'ny tanimbary miaro ny tanin'izy ireo tsy hoditodana. Nafonja moa ny valikafatra izay nomeny ny solitena ny vahoaka ho an'ny Ramatoa Talehan'ny serasera eo anivy ny fiadidina ny Repoblika Malagasy. Ho arantsika ny andindiny izay tateriny Yasina Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Ny alarobia lasa teo no nanatanterahana ny ady-hevitra no karakarain'ny FES ny fanatrehany avy ao anivon'ny présidence sy ny avy amin'ny mpanohitra
ary ny fiarahamonim-pirenena iray nahafahana nanao jeritodika ny fitondran'ny filoham-pirenena ankehitriny heritaona teoriana. Anisan'ny adihevitra nafana tamin'izany ny momba ny tanamasoandro. Tetikasa tanamasoandro dia tsy maintsy atao io ary tsy maintsy vita ao alohan'ny dintony. Lavaka tanteraka ny filazana andriamatoandro miseza teo ny andro efa taona manana architecte zay mba nandala fianarana ihany angamba fantany zavatra atao. Hoinao hoe ilay tetikasa tanamasoandro dia natao mifanipaka amin'ny velinany fahasivy izay mikasika ny fanjari-tsakafo zay kamarana fantanina. Hoy aho teny aminao naresantsika ny etsy Otro-Manjaka averiko foana tanindrazana tsara. Raha ny rendement à l'hectare ny vokatra eo amin'ny Otro-Manjaka Otro-Manjaka tompoko dia tsy mihoatra ny 1 tonne 500 à l'hectare. Zany hoe ary misy fotoana izy io nandritra ny territoire doborano ary raha jerenareo ankehitriny alako ny resaka politika fa teknika andrasantsika mandeha anareo makeny fampanaopolitika mipetsaka. Noho izany tsy mitombina ilay filazana fa tena io lemaka Antananarivo amin'ny ilany andrekana Antananarivo io no isan'ny sokotra ampisy ny fampitaterana-tsakafo. Tsy ny andry ela fa androany dia nahazo valokafatra avy amin'ny solon-tenam-ponina tsy mankasitraka fanotofana tanimbary i Ramatony Talininy serasera. Dia no ianao tompona ndraikitra ao anatiny efa taona ve no tsy maintsy anaovanao indreny langage ireny izay azo atao hoe mahamenatra sy mampalahelo satria dia miariary ohatran'ny tafika andrefa tanàna zany izao. Fa ninona mahazo andreo vahoaka malagasy eo, ninona herim-pamoretina eritreretinareo atao dia tsy maintsy ho ataonareo le asa. Itinanay mba misy fanontaniana apetraka ihany koa amin'ny Ramatoa io. Efa niteniny be ny tanànanarivo no maminy hoe alefaso aty aminay fa mety aminay io. Fanontaniana hatramin'izao dia ny hoe fa maninona tsy maintsy le makibe tsy mitatitra no totofana vao tanamasoandro ny anarany. Fa maninona tsy mety ve zany raha ny atiorakafa dia miovanarina le hoe tanamasoandro zao ny mampalelo amin'izy ity dia izao. Izahay dia miantso foana miaina aman-jery, miteny foana amin'ny télé sy radio sy ny gazety fa ny valy tenin'ny fidonam-panjakana dia tsy mandrarahanareo izahay, tsy mandrarahan'izany izahay fa ny ataonay ihany no ataonay. Aoka nefa ho fantatry ny fidonam-panjakana. Ny vahoaka no nahatonga azy ho mpitondra, ny vahoaka no nampatonga azy ho tompon'ny fahefana satria fahefana avy any amin'ny vahoaka io. Ka raha manaiky an'ilay hoe ny vahoaka maso mandidy ny vahoaka ny tompon'ny teny farany anareo angamba tsy miendrika kosa ilay fitenenana. Ary anisan'ny azonay eritreretina mihitsy hoe fandrangitana le ampitony le vahoaka, fandranitana le fitiavan-tanindrazan'le vahoaka hivadika zavatra hafa angamba no eritreretina. Saingy izao manam-pahindrana ny vahoaka ny Ambotrimanjaka ka dimanka fiombonana ary Ambotra Petros be zay vola ka tsy ho azo mifandrika any aminareo mihitsy ny hoe excitation na provocation ninona intimidation dia marina foana no tazominay ary jonay le famasinan'le tanindrazanay izay tsy fanekenay ny fanotofana an'io voalohany indrindra. Amin'izao fotoana izao dia misy amin'ireo mpitarika ny hetsika no nahazo taratasy fandrahonana avy amin'ny olona tsy fantatra. Mandrara azy ireo tsy hitarika intsony ny fanoherana ny fanotofana tanimbary. Vaovao trangam-piarahamonina kosa dia mirongatra indray amin'izao fotoana izao ny aretina antsoina hoe Ambalavelona ary mitarika amin'ny fahafatesana mpianatra mihitsy izany raha ny zava-nisy tamin'ny fanadihadiana nataony Edena Elia tao Ambatondrazaka tao. Horantsika ny andindiny izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Nanomboka ny 5 febroary lasa teo no nisehoany ity aretina hafahafa ity teto amin'ny lycée Mery Mandroso Ambatondrazaka. Mahatratra 20 amin'izao ireo ankizivony tao anatin'izay herinandro mahery izay. Ambalavelona zany fetrehany teo taon'ny sezea dia mintsitsinjitra aloha le ankizy dia avy eo mikikika mitomany dia mahery vaika be zany le izy mandaka manifikifika dia le mitomany zany no tena maharitra ela. Izy io zany tsy valana retina entin'ny rivotra raha ny fahitana anazy sy ny fahalalana anazy hatramin'izay fa zavatra mihitsy ataon'olona
ohatrany karazana fanafody gasy zany. Raha nambaran'ireo vavolombelona nanatry masony zavanitranga dia asany maizina tanteraka ity aretina hafahafa ity. Namaky baiboly za dia izy meno anazy dia vitake zaho fa reraka fa lendry anao mamaky anazy dia zay izy dia alefa nozy za mivakinao dia izy ka leo anao mamaky anazy za fa reraka dia izy namaky anazy dia vitake za fa tsy namaky tsony dia izy namaky anazy dia vitake vovaky n'ilay baiboly dia nangitakitaka izy dia mihetsika izy dia mikitrika be izy dia milefa dia manaikitra izy dia mamono dia ohatr'izany foana no nataony milefa manetsika mpianatra izy. Dia niditra izy avy any dia ô mama ozy manantso anazy any ao orozy ny ato dia nyray tsy nanotra mihitsy avy za fa ndeha nyray fotsiny vonikasika teny efa ny tanako dia mitsipaka teto ambony soman teto izy dia nalaiko le raha mivoasina fa raha mivoasina moa zava misy aminay dia nampisotroko vao nampisotroko anisy nafafiko iny a tonga izy dia tsy voatany. Isan'ireo lasibatra ity ambalavelona ity ifara araka izao fitantarana izao. Fendohan'ilay izy zany tsy inona fa ohatrany hoe narary fotsiny ny tendako dia io atiko akio ohatrany misy zavatra narary be tao amin'ilay izy dia rehefa nijanona iny tsapako hoe nijanona dia tsisy ninina tadidiko tsony za tamin'ilay za narary loha ohatrany misy zavatra mampatahotra anahy dia nisy fotoana izy mandalo eo aminahy eo. Nisy iray tamin'ireo mpianatra teo amin'ny lycée ihany koa no namoy ainy vokatra io ambalavelona io. Tamin'ilay izy avy tany am-pianarana ilay nihetsika iny dia noentina nody aty an-trano dia izy zany ohatrany mitady foana hoe handeha foana izy misy zavatra mitarika anazy foana zany handeha dia lasa izy nandeha tsy hitako izay nalehany fa rehefa hita tao aorianan'iny izy dia efa izy efa malemy zany ny hitanay fa tsy haitsony hoe inona no nahazo anazy dia iny ny farana tonga anazy maty. Efa nisy ny fepetra noraisiny teo anivy ny sekoly manoloana ity tranga ity. Teo amin'ny lafin'ny fitandrona filaminana satria miteraka korontana sa vorovory anirvin'ny fiarahamonina le zavatra dia nametraka fitaraina zay fitoriana any amin'ny lehibe ny gendarmerie atao amin'ny Imery Mandroso dia ny fahatelo efa nisy ny fiaranidinika tamin'ny ray aman-dreny dia efa nisy ny fakana mpiandra zany efa nataon'ireo ray aman-dreny satria ray aman-dreny dia tsy afaka miala amin'ny sekoly dia nifampidinika zay dia efa nitondrana asana mpiandra zany tao amin'ny sekoly. Na eo aza nefa izay fepetra izay dia mangataka ny ampiatona ny fampianarana aloha ireo ray aman-drenin'ny mpianatra mandra-pitsahatra tanteraka io aretiny io. Tsara Mariana fefa tany amin'ny taona 427 no nisehony ity ambalavelona ity voalohany teto Imery Mandroso Ambatondrazaka. Amin'izao fotoan'izao ihany koa dia fantatra fa misy tranga toy aretiny io any amin'ny sekoly sasany any Mahajanga. Impody eto andrenivohitra antsika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity eny ivelan'ny tsena amin'izao no mivarotra ireo mpivarotra no ny fahasimban'ny fotodrafitrasa eo amin'ny pavillon Zemek manao antsoavy amin'ny bentanana ankehitriny ihany koa moa ireo mpivarotra ireo manoloana an'izay. Ravirazafy Mahenina sy Mathieu Princino nanao ny fanadihadiana. Nirodana avokoa ny tafon'ny tsena tsy misy azo raisina intsony tsy maintsy harodana avokoa ny trano rehetra. Velotaraina noho izany ireo mpivarotra misy 750 nanana ny toerany atao amin'ny tsenan'ny Zemek efa 10 taonany mahery. Orana avy be iny zany dia efa nisy takaitra efa niotsaka io dia rava tanteraka. Mbola nisy etan'olona dia voatrindry tao fa tsisy naratra tsisy maty. Ny ben'ny tanàna zany tamin'ny propaganda miteny fa atao voalohany mihitsy ny fanamboarana an'io dia miandry zay aloha zany hatramin'izao mbola tsisy. Ino no teneny hoe ho amboariny voalohany rehefa mipetraka eo izy fa mbola tsisy aloha hatramin'izao. Antso no ataon'ny mpivarotra izay manainy tsy azo toerana ao intsony. Hatreto aloha dia eto ivelan'ny tsena avokoa izy ireo no mivarotra. Tokony mifanaraka mitetika asa nendriky ny tsena. Atao anatin'ny roa taona izao 5,7 ariary ny ofan'ny tsena isam-bolana ankoatra ny patanty raha 2,3 ariary teo aloha. Efa simba tanteraka zany ilay izy dia ny etaetanay mpivarotra zany hoe solution aloha hivarotanay hoe hoay izay olona mamelinjanaka manambady manana mpianatra mianatra ireo ankizy ireo ny ofatrano dia hoaiza zany zay. Eto aloha fa mbola tsy milamina zany io fa efa niteny ny fivondronana hoe andamy misy zany manomboka karapitso dia ho hita eo ilay filaminana fa ny androany aloha zany dia eto. Dia tokony zany mba hoe mena plasy varotana aloha zay aloha zany no tena hoe metaetanay mba sy ny fandaminana aingana n'ity tseny ity zany satria fa simba tanteraka dia tsy haiko izay fanaovan'ny municipal commune na fivondronana anazy io zany fa ao anatin'ny tena fandravana anazy zao izay amin'izao. Zay manaiky mifanamboarana
fa mba manainga amin'ny fitondrana mahefa zany zay mba hanaovana an'le zoangakaingana kokoa satria fototra fiveloman'ny olona valo amby dimapolo sy tanto zay no eto olona manambady aman-danaka manofatrano daholo niofatrena zao mbola aloha foana hatram'izao na tsy mivarotra ary dia mba manainga amin'ny fitondrana mahefa zay tompoko mba vitan'le izy angakaingana fa ao anatin'ny fotoam-pahavaratra zao raha nresaka mandeha horodanina tanteraka ny tsena ary solona vaovao tsy fantatra kosa izay antombohan'ny asa na ny fahavitany efa hita teny an-toerana moa ny avy misampana mpamonjy voana nandrava tanteraka ny trano eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany moa dia nisy ny ampamoaka izay nataony mpanakanto mamigotso sy tatansi ary tsiliva tamin'ity androany ity tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook nanameloka ny zava-nisy nahazo ny naman'izy ireo izay mpanakanto ihany koa nitarika tamin'ny fahafatesany. Germaine Menjanahary no mitatitra an'izay eo amin'ny rindran-tsary ny Andrakoto Malala. Samy miteny daholo, samy mitaraina. Saingy be ihany koa ireo tsy mino ary mangataka porofo hatrany hatrany. Ity tranga iray ity dia mpanakanto malagasy mihitsy no niarany Antsirambina nataon'ireo mpisabosasany eny anivon'ny hôpitaly Bevelantanana. Alain Boutre no voalaza fa niaran'izany farany teo. Fa hatramin'ny feona dokotera miteny zavatra tsy nety tao mikasika ny Alain hoe atao ho any morgue amizay lesy tsy hoe ireo namono azy fa no mitandrevaka ary hitabataba eto manomboka eto amizay zahay mandra-pahafatinay hirodorodo andeha amin'ny président de la république eny zahay zay ty raha ataonay voalohany baketoa andeha amin'ny présidence any andeha amin'ny PM reto député-nay reto aloha nitarainanay voalohany andeha amin'ny assemblée ao zahay fa misy témoin marobe hatramin'ny vidéo mitandrevaka nataony mpitsabo tao nahafaty any rahalahinay io tsy nalaovina ny ain'olombelona hôpitaly Mpanjakana fa tsy hôpitaly babandreo amirenireo. Fa mitoy ny etsika sosialy sy ny ezaka ho amin'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka ataon'ireo solombavam-bahoaka ny Madagasikara na dia tsy ao anatin'ny anjara andraikitra izy ireo aza izany. Nisy androany ny fihaonana tamin'ireo tanora eo amin'ny Jeune Team eny Ambohimanarina ary tamin'izay ihany koa nanaova ny Tontsoa Andriamampandry député tatitra ny amin'ny zava-bita. Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala no mitatitra ny vaovao. Olana goavana izay hatrehan'ny tanora maro amin'izao fotoana ny resaka tsy fananana asa, ny fanjakana raha teo hatreto tsy mbola manana eritreritra ho amin'izany. Tsy maintsy miditra ansehatra ireo olom-boafidy sasany mba ahafahana manampy ny tanora izay ho avy ny firenena ireo. Hitantsika fa misy CV sy aterina ahafahana manampy ny tanora ary ahafahana izy ireo manao tetikasa izay ampiana izy ireo amin'izany satria hatramina solombavam-bahoaka anay zao dia 50% ny tanora efa nahita asa tao anatin'izay ary mitohy androany zany le fiarahana hoe inavy ny spécialité ny tsirairay ary inavy ny fanampiana ao anatin'izay satria tsy andro fanjakana lava eto foana fa mila mijoro mila mandray andraikitra amin'ny mahasolombavam-bahoaka ny tena dia tsy maintsy karakaraina reto tanora izay ho avy ny firenena ireto ary tsy maintsy hofanina koa reto tanora reto satria reto no avy ny firenena ity dia isy formation maro isan-karazany efa misy moa zany ny famanifanana informatique izay maimaim-poana ho an'ny tanora eto Ambohimanarina ary mahazo anjara an'izany ny Jeune Team dia ho avy koa zao manomboka ny volana ambony ny formation amin'ny teny anglisy izay ilaina dia efa bolana no mianatra an'izany dia ny tanora no jerena ary ny tanora Jeune Team zany ny voalohany ho jerevana ao anatin'izay rehetra izay. Mazava ny andraikitry ny solombavam-bahoaka fa mpanao lalàna saingy tsy afa-misaraka amin'ny fiarahamonina. Satria ny olona dia ny solombavam-bahoaka ihany no fatany. Izy no akaiky ny olona tsy miarahana izay ministra sy ny gouvernement tany fa izy no olom-boafidy ny azy no hainy dia tsy maintsy zany ianao miezaka mitady izay moyen rehetra zany mba hanasoa ny fiarahamonina. Izany zany dia manao antso ho an'ny fitondram-panjakana indrindra ho an'ny gouvernement jerevana ny sosialim-bahoaka fa tena mijaly ny vahoaka tsy eto amin'ity sika fa era Madagasikara eo ny jiro tapaka lava ny rano ny fanabeazana tsy mandeha amin'ny zelony ny fahasalamana ny tsy fandriam-pahalemana ny tsy fananana asa dia tokony jerena indrindra ho an'ireo tanoranay ireo dia mba hajereo ry gouvernement ao anatin'izay ary manao antso avy ny tena koa satria tokony hijery izay tombotsoan'ny vahoaka ny asan'ny gouvernement ary izay dia solombavam-bahoaka dia tsy maintsy miteny ary manara-maso ary miteny izay tokony
ho tenenina mba ahafahana manampy ny asan'ny fitondram-panjakana. Tsara ny manamarika fa isaky ny herinandro dia misy foana ny hetsika sosialy ataony ity solombavambahoaka ity ka androany dia niompana tamin'ny fanampiana ireo tanora ireo hetsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fampiarabanana na tratry ny taona ho an'ny tanora tima eniny Ambohimanarina. Eo amin'izay tontolo ny fanabeazana ny tanora izay dia ny 12 ny volana febroary tahaka izao no atserovana ireo mpanorona ny scoutisme manerana an'izao tontolo izao ary tsy afabela tamin'izany ny teto Madagasikara. Nisy ny hetsika tetsy amin'ny LMA Ampefiloza izay niarahany ireo mpikambana ao amin'ny mpanazava kiadin'i Madagasikara sy ny fanilon'i Madagasikara. Ravo Razafimahenina sy Mathieu Princino mitatitra ny andindinina. février ho an'ny skoto maneran-tany aloha dia atserovana ny tsingeritaona nahaterahan'ireo mpamorona skotisme Bataim Powell sy ny vadiny. Ho an'ny skoto zazavavy manokana dia io andro io natokana hifampahatserovana hoe ao anatina fianakaviam-be anankiray, ao anatina firaisana anankiray iray ny skoto zazavavy maneran-tany, diversité, inclusion, équité. Izany hoe tena mivoy mitory mankalaza ny firaisana ao anaty fahasamihafana, ny firaisana amin'ny hoe tsy manavakavaka, tsy fanavakavahana. Fantatritsika amin'izao fa tena hoe anisan'ny mitarika fisavoritahana, mitarika olana, mitarika ady izay hoe tsy fifandeferana, tsy fanekena fa misy hafa noho izao zay. Dia ny sahanasa tao androany zany dia ireo ankizy ireo manomboka amin'ilay ankizy kely iny lovety, vorokely, antriniala dia efa ampianarina izy hoe tsika rehetrarehetra ireo ne iray. Feno fanabeazana omeny ireo mpikambana eo anivon'ny skotisme vehivavy tanjona ho tonga vavolombelon Jesosy Kristy olo-pirenena vanina ary ho andro ny fianakaviana. Izany rehetra izany dia atao anaty sahanasa avokoa. Fantatritsika efa tsy mora manabe ny tanora amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny ankizivavy, fa amin'ny alalan'izay hoe fanabeazana amin'ny skotisme izay, amin'ny fomba anaovana izay, fampandraisana fianarana sady manome andraikitra, mampandray andraikitra ary fijeren'izy ireo hoe inona ny zava-misy eto amin'ny tontolo misy, inona ny fiovana tsara azoko entina dia manana ny anjara birikiny. Izay teneniko izay fanabeazana ny ankizivavy, fanabeazana amin'ny maha-olona feno, eo ny ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-piarahamonina, ara-pihetsepo ary ara-moraly, satria mila olona miaina amin'izany ataontsika hoe sotoavina na hoe valeur isika. Ny ara-nankalazan'ny hetsika natokana ho an'ireo mpamorona ny skoto maneran-tany androany mpanazava eto Madagasikara, ny kiadin'i Madagasikara ary ny fanilon'i Madagasikara. Sakafotsika anio ramatoa, akondro, tomaty, manga, katsaka, kokombra, poivre, thon, carotte, mananasy, pastèque, paiso, laisoa, ovy, citron, normaly. Mamefananavatra amin'anamba milay, baroloto ny avana ny kaloanay. Yakutsu mazara ni yafa macharini. Fa lafim-baovao hafa kosa dia mafy ary mitohy hatrany ny hetsika izay ataony ireo vahoaka mponina ao Andriambakely avaratra ho fanoherana ny voka-pifidianana izay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Edena Eliano mitatitra izay vaovao izay. Filaram-bena makivaky ny tanàna miampy filanjana sora-baventy toy izao no nanehoany ireto vahoaka ny Andriambakely avaratra ireto ny tsy fankasitrahana ny voka-pifidianana be ny tanàna navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ity fitsarana ity izay mbara ny solombavambahoaka ny antoerana fa fototra izao olana izao. Isika tsy manaiky mihitsy raha ohatra ka olona tsy lanim-bahoaka nitondrantsika eto. Tsy mety intsony raha ohatra ka ny any amin'ny élection de proximité na ny fifidianana
miampiakany amin'ny vahoaka no isy risoriso tsy marina zavatra avoakany fitsarana any amin'ny tribunal administratif. Rehefa iny moa zavatra navoaka tribunal administratif, zay efa anteny jere voakaiky io tribunal administratif ao Tamatavy io fa miteraka ny instabilité politique aty amin'ny vahoaka, tsisy fampantrona vanina. Raha ohatra ka olona tsy voavidim-bahoaka nipetraka ireo vahoaka ny Andriambakely mihitsy ankehitriny no lasa mitroatra manamafy ity hetsika ity fa tsy ilay candidat ben'ny tanàna intsony fa nososena tanteraka ny safidin'ireo olom-pirenena ny trangan-javatra toy izao. Niandry ampanginana ny tegnanay, niandry ampanginana ny tegnanay ny valiny farany mba afanay izotra ho amin'ny fampandrosoana ty commune Andriambakely ty. Fa raha sanatry dia sanatry ny tompoko tsy nitenako tsony no mitarika an'ireto vahoaka fa izare mihitsy no tsy manaiky satria efa hita taratra ny fanososena ny safidim-bahoaka amin'izao fotoana zao satria miisa amanjatiny mahery ny elanelam-batinay tao anatin'ny fifidianana mangarahara nefa amin'izao fotoana zao dia modina reto tsy hita zany ka tsy manaiky tompoko ny tegnanay miaraka amin'ny vahoaka ny fidy anay. Saivina fa raha nivokatra vonjamaikana voakany seni dia mitarika amin'ny sambato betsaka indrindra ny candidat natolotry ny antoko-tiko Madagasikara tao an-toerana. Ny candidat ny IRK kosa no teo milaharana fahatelo. Ny tsimbadika ambony ambany nefa nivokatra ofisialy navoaka ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ka ny candidat ny IRK indray no voalaza falandy tao amin'ny commune Andriambakely izay no antom-pisiny ity etsim-panoherana ity. Vavaony toe-karena kosa dia mbola malalaka tanteraka ny tsena eo amin'ny sehatry ny fanjairana raha eto Madagasikara indrindra fa ny fampiaingona trano amin'ny alalan'ny lamba izany miteraka asa avy hatrany ho an'ireo olona izay mpisehatra ihany koa ity raha ny voalaza. Nisy ny fanadihadiana izay nataony Ravo Razafimahenina sy Mathieu Princy manodidina an'izay. Manana ny toerany ary azo atao tsara ny manangana orinasa kely amin'ny alalan'ny fanjairana eto amintsika. Vitsirato ny manao izany indrindra ny eo amin'ny sehatry ny fanaingona trano. Tena hita hoe memoroborobo ny tontolon'ny lamaody eto Madagasikara. Tena malalaka ny sehatry ny asa eo amin'ny resaka fanjairana, eo amin'ny resaka tontolon'ny décoration. Ny tontolon'ny lamaody mihitsy tena mbola malalaka satria dia mitombo mihitsy na miainga avy any amin'ny fitombo mponina mihitsy ilay izy dia tena mbola malalaka ary tsy azo eritreretina hoe tsy isy na ho foana na iendanja satria ny olona miakanjo foana ny olona hatramin'ny biby ary moa zao efa ampiakanjona zay manamarika fa hoe tsy hoe ho foana mihitsy akory zany tontolon'ny lamaody zany. Raha hojerentsika fotsiny zao ny tontolon'ny décoration eto Madagasikara le resaka fampiaingona amin'ny alalan'ny lamba dia tena miroborobo ary orinasa kely be dia be no efa niorina tao anatin'ny taona maro. Tsy maintsy ilana fianarana sy fandalinana lalindalina nefa ny ahafahana mahatratra ny tanjona sy mampitamina ireo efa kalaza amin'ny fanjairana. Hitako hoe rariny sy hitsiny raha nahatsaraina sy nampitomboana ny fianarana mba hahatonga ny olona azo toko kokoa hoe tonga dia mivadika asa avy hatrany ilay fianarana rehefa vita. Ampahafantarina antsika fa amina million mihitsy reny manao décoration amina événement anankiray ireny nefany amin'izao fotoana izao zany dia tena be dia be miparitaka ilay izy ka tena sarosarotra ihany eto ny fitadiavana asa fa ny tena mety indrindra dia ny mamorona asa mianatra dia avy eo manangana orinasa ho an'ny tena satria ny fianarana rehefa vita tonga dia miteraka asa avy hatrany. Anisan'ny olana mipetraka nefa ny fahalafosany akory ety miasa ho an'ity sehatra ity miakabidy saika isan-taona ny vitan-dravindamba azo natobina nefa ny manjaitra izay ahafahana mifidy izay postina tao miankina mirehitra kosa ny safidy. Mbola lavitrezaka ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara raha ho an'ireo mpitondra manokana satria eo aloha ny tsy fisian'ny tetika matipaika sy ny programana asa tsara rindra amin'izany. Nisy ny valandresaka natao tamin'ny mpanao gazety androany nataony taranaka sy ny taizan'ny mopera iray izay nampiditra ny volovary maroanaka voalohany teto Madagasikara. Yasin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Izy no mopera Henri de Lolanier nampiditra voalohany ny volovary maroanaka teto Madagasikara. Teknika izay mahavoka bary be indrindra aloha hatreto.
raha ampiarina eto Madagasikara ity teknika ity, azo inona fa avita leo tena ara-tsakafo ny malagasy satria tsy ny vary aminy no azo atao an'ity teknika maro anaka ity fa toy ny katsaka sy ireo anikotrana maro hafa. Manano sarotra nefa ny fanatanterahana azy noho ny sakana maro samihafa. Ny zavatra andrasana amin'ny fanjakana voalohany indrindra aloha dia ny fanamorana ny fananatany. Ny tanitsika be dia be fa raha tsy misy ny tany na ho an'ny tantsaha izay efa ny manantany tsaha sy ny ho an'izay mbola mikasa andeha hoany, ahoana no ampiverina azy ihany. Faharoa, tsy maintsy omena azy ny fanabeazana hikarakara an'io tany io fa tsy olo-kafa ny hikarakara azy. Mila ny fiara-miasa amin'ny fanjakana zany fa tsy vitan'ny atao hoe ny olona ataontsika hoe tsy miankina fotsiny. Mila ny fiara-miasa fa ny malagasy mpanabe dia afaka mirotsaka an'izany fa ny fiara-miasa amin'ny fanjakana no tena zava-dehibe. Nanomboka androany moa ny fankalazana ny fahazatoanan'ity mopera ity ary mbola ho maro ny etsikana marinana izany iarana amin'ireo taizany sy ny mpianany fony fahavelony. Eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena dia ny zava-misy any Iran sy ny zava-mitranga any Italia no tateriny Germaine Menjanary amintsika ny akon'ny fifidianana solombavambahoaka izay notaterana tany Iran omaly fa eo ihany koa ny fianak'ilay valanaretina coronavirus any Italia izay mampivarahontsana ny mponina any an-toerana. Andeha rahantsika ary izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Tamin'ny enora ariva ora taon'ny Iran no nikatona ny birao fandatsaham-bato ho an'ny fifidianana solombavambahoaka tao amin'ity firenena ity omaly zoma fa 1 ny volana febroary 2024. Raha nitatitra izay azo dia vitsy no tonga nandatsabato ary isan'ny tahambany indrindra nandritra ny fifidianana ny fanesy tao anatiny 70 taona tao amin'ity firenena ity. Raha ny filazan'ny Masoivo Farsa izay avy ao amin'ny ultra conservative dia manodidina ny 700 ny tany fandraisana anjara ho an'ny mponina tao Iran tao anatiny ity fifidianana ity. Raha ny tombana avy amin'ireo mpikarakara ny fifidianana dia sarotra ny ieverina ny ivoan'ny voka-pifidianana mialohan'ny alahady izao. Etsy ankilany anefa dia misy mampifandraika ity filatsahan'ny tampavitreana ity ny amin'ny olana teo amin'ny firenena sy ny firenena Etats-Unis izay efa tamin'ny fahatelo ny volana janoary iny. Vao makasika ny coronavirus kosa indray dia lehilahy iray italiana valo amin'ny 70 taona no fantatra fa maty vokatry ity aretina ity tany an-toerana. Nanamafy ny fisian'izany ny ministry ny fahasalamana italiana. Raha ny vaovao azo dia ity no fahafatesana Europeana voalohany voany ity aretina ity. Ankoatra izay dia fantatra ihany koa fa olona iray no maty androany tao Korea Atsimo raha toka miena kosa ny tany izany ho an'ny Chine. Nodimandry tany Veneto any avaratry Italia ity lehilahy antsoina hoe Adriano ity izay fantatra fa mpanao maçon efa misotro ronono. Taorian'ny 10 andro ny dirany hôpitaly noho ny aretina coronavirus io. Raha ny fanazavana izay nataon'ny ministry ny fahasalamana italiana atrandry Roberto Speranza. Miteraka orooro ho an'ny mponina ao Italia ity fahafatesana ity satria raha ny fantatra dia misy marary hatrany amin'ny 5 no arahamaso akaiky raha toka 20 no ahihina ho mitondra ny virus. Nanapa-kevitra ny fitondrana ao an-toerana nanidy ireo toerana ho an'ny besiny maro any amin'ireo tanàna 110 any avaratry Italia. Dia iny ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika ihany koa ny ekipa ny MPS. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.